fa nosoloina fitaovana nomerika ny machine à écrire fanaovana sorapainkonana fampiasa atao amin'ny commune Ambonivohitry Tsirony Mandidy ny ministère ny poste sy fifandraisan-davitra ary ny Haitora Kajimirindra no tompon'antoka tamin'izany Gérard Ratsimbazafa ny mitondra ny vaovao. Amin'ny alalan'ny fitaovana nomerika miaraka amin'ny logiciel manokana amin'izay no ikirakirana ireo atao tan-kevitra momba ny soram-piankohonana eto amin'ny commune Ambanivohitra Tsirony Mandidy amin'izao fotoana izao. Natomboky ny ministèran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny Haitora Kajimirindra teto amin'ny commune Ambanivohitra Tsirony Mandidy faritra Bongolava ny fampitaovana nomerika hanoloana ireo machine à écrire fampiasa teo aloha. Io le mipetraka le projet présidentiel manao hoe le numérique pour tous. Misy ny atao hoe commune numérique ampidirinao anaty base de données daholo zavatra rehetrarehetra momba ny commune. Ty le dikana voalohany zay nataonay ty dia mitresaka momba ny état civil. Raha ohatra manao copie anankiray zay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny base de données zany hoe vao ampidirina mihitsy zany 3 minitra manao an'izay dia mivoaka ny copie an'ilay olona. Fa ny amin'ilay zaza teraka io ndray dia nataonay manokana mihitsy zay tonga olona manana copie sy ty zaza voateraka dia tonga dia onao ihany dia omena ny copieny ary miezaka ny amin'ny état civil zany tonga dia eo ihany koa dia manoratra an'ilay boky. Ankoatran'izay moa dia nisy koa ny amin'ilay famparitahana an'izay le numérisation zany ho an'ny olona rehetrarehetra. Dia izay no antony nanangana anay zany atao ministère an'ity hoe centre vohikala. Maromaro ihany efa promotion anankena ankapan'izay navoaka n'ity centre vohikala ity. Mbola hitarina izao fampitaovana izao ka atoato dia apetraka ny fitaovana nomerika fanampiny hikirakirana ny momba ny mponina tsirairay aty amin'ny faritra Bongolava ary hisy ny carte de résident. Efa eo ampamola volana ihany koa ny momba ny firaketana ny bokinomby ara informatique.